Taona maromaro zay mirongatra zay tsy izy ny olona eo amin'ny fananantany misy ny torohevitra nety ny tompony andraikitra eo anivon'ny Vomera misahana ny fananantany eo anivon'ny anteny Mera-pirenena. Zay eto amin'ny Vomera ny fanajarana ny tany sy fitantanana ny fananantany eto anivon'ny anteny Mera-pirenena moa zany manoloana ny fitarainana amin'ny saika amam-polo ny isan'andro tonga eto aminay amin'ny tiolanana fananantany tia dia manao afatra zay mivoaka malagasy 20 hoe manomboka zao zany efa mba mipetraka amin'ny tany iray ianareo dia mba mangalalo fanamarinana fananantany na ny dadabe anareo na anizo na aniza dia fanamarinana fananantany io manambara hoe aniza le misoratra amin'le tany ipetrahanareo. Faharoa, rehefa hividy tany ianareo dia aoka aloha mba tsy hanatona mpanelanelana fa manatona avy hatrany ny fobe ny fananantany zay akaiky anareo indrindra na fahampididina amin'ny fananantany, ary aleo mba ianareo mihitsy maka le fanamarinana fananantany satria betsaka ihany koa le osoka ankehitriny. Fahatelo dia aleo mba hitanareo mihitsy zany le boky titre na boky gadasitra satria rehefa tsy hitiny dia na manana fifampivarotana ary ianareo tsy manaiky mihitsy ny fobe ny fananantany ny anao famondrana fa tsy maintsy manao seconde duplicatany amin'ny fitsarana ianareo nefa enim-bolany io ngaingana indrindra. Zay angamba mba tsara ho fantatra satria indraindray le olona tonga ety aminay zany dia ny zavatra anontaniany anay dia hoe anizy ry tany ry na anizy ry tany ry fa mba lalanareo le tany dia aleonareo maka mpandevy tany manara-penitra na géométre expert na mandalo ny sampandrara amin'ny fandefesa-tany halalanareo ny laharan'le tany na numéron'le tany hipetrahanareo. Fa raha ohatra anareo zany mipetraka eo fotsiny kanefa mieritreritra hoe tompony mety misy tompony tampoka ny ambadibadika miaraka amin'ny taratasy dia zay mahatonga an'ireny expulsion na fandroahana tampoka ireny.